Dia mbola ampitombona amintsika tsirairay avy anie ry havana malala ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompo. Mbola ao anatin'ny fiboana tokoa isika ho fiarovana antsika amin'ny aretina coronavirus, kanefa afaka manantena an'i Kristy mandrakariva isika fa ny isika mila mihiboka fa ny filazantsara mila aparitaka. ANKATOAVY ny fitarihan'ny fanahy masina. Io ny lohahevitry ny fiangonana atarafana ireo tenin'Andriamanitra perikopa 3 tamin'ity andro androany ity. Ny bokin'ny Joba izay ijoroany Joba vavolombelona fa marina izy na dia amavony reto namany ara hoe tsy marina fa hoe nanota matoa hiaran'ny loza tahaka izao manjoa azy izao. Ny afatra lehibe an'i Jesosy Kristy koa ny ao amin'ny filazantsara. Luka 12 ny aminy hoe rehefa manaiky an'Andriamanitra ianao ety amin'ity tany ity dia ho ekena rahatrizay ny an-danitra. Ary ny goavana izay andrasantsika fampianarana ny Romanina 10:10 andiny 7:20 ka hatramin'ny 1:20 zava-dehibe ny fitoriana amin'ny filazantsara mba handraisana ny olona rehetra ho amin'ny famonjena ary ny fanahy masina no manamasina ny olona. Ho andraisantsika lohateny manokana ara ity Romanina 10:10 andiny 7:20 ka hatramin'ny 1:20 ity dia ny hoe Kristiana MANKATΟ ny fanahy masina. Kristiana MANKATΟ ny fanahy masina. Tokony ho fantatsika aloha ry havana malala izany bokin'ny Romanina izany. Ny apôstôly Paul rehefa nanoratra ny bokin'ny Romanina dia mbola tsy hita n'izany mponina tany Roma. Tsy fantany hoe manahoana izany vahoakan'ny Roma fa nangataka fotsiny ireo Kristiana tany Roma vitsivitsy satria ny ely tany ny filazantsara tamin'ny alalan'ireo olona izay efa nampitain'ny apôstôly Paul ny filazantsara dia nijoro vavolombelona izy ireo ka nangataka fampianarana dia nanao fampianarana ny atao hoe bokin'ny Romanina ny apôstôly Paul. Noho izany tsy mitovy amin'ireo epistily hafa ny bokin'ny Romanina tahaka ny hoe Koritiana, Galatiana, Efesiana. Ny amin'ireny dia efa fantatry apôstôly Paul ny toetra ny fiangonana, ny toetra ny olona. Fa ny apôstôly kosa rehefa nanoratra ao amin'ny boky an'ny Roma dia fampianarana ankapobeny mety ho an'ny rehetra fa tsy ho an'ny tanàna anankiray ary mbola mety ho antsika amin'izao fotoana ankehitriny izao. Kristiana MANKATΟ ny fanahy masina ry havana malala ho zaraintsika telo araka ity tenin'Andriamanitra ity. Ny Kristiana MANKATΟ ny fanahy masina voalohany dia Kristiana matotra. Kristiana matotra. Faharoa, Kristiana mitondra FANATITRA. Kristiana mitondra FANATITRA. Ary ny fahatelo, Kristiana manam-boninahitra. Mahavariana ihany aloha ny tenenina voninahitra eto satria hoe ny voninahitra dia n'Andriamanitra irery ihany fa ho hitantsika tokoa izany hoe Andriamanitra nge manome voninahitra ny olony. Ka ireo telo ireo no izarana ny atao hoe Kristiana MANKATΟ ny fanahy masina. Voalohany indrindra raha ny Kristiana MANKATΟ ny fanahy masina dia Kristiana matotra na koa hoe ny tanjony dia ny ananana Kristiana tena matotra. Lasaina ao amin'ny andiny 7:20 sy 10:20 izany ary ho fatenana manokana amin'ny teny hoe rahalahiko dia matoky ny aminareo fa feno fahatsarana hianareo, feno fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Io no anolorana natao hoe matotra, fahatsarana, fahalalana, mifananatra. Izay ny taratra tamin'ny soratra apôstôly Paul ho an'ny mponina tao Roma araka izay mba reny kely ka namitana fampianarana amin'ny ankapobeny ho an'ny Kristiana tany Roma. Inona avy izany? Ny atao hoe matotra fahatsarana. Ilay tsara n'Andriamanitra tahaka n'Andriamanitra amin'ny teny rehefa nahary zavatra anankiray hitany fa tsara izany. Omeny tsara isika ka tokony hitazona ny tsara. Ao anatin'ilay matotra koa dia ny fahalalana. Dia izy tompo ihany no miteny hoe Dinihonareo ny soratra masina. Izany hoe mila mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra isika. Ary izay ilay any amin'ny Koritiana voalaza foana. Sady hivavaka an-tsaina no hivavaka am-panahy, sady hiran-tsaina no hiram-panahy. Izany hoe ny fanahy aman'Andriamanitra mitarika fa
ny saina koa dia misaina tsara mamaky izy sy miaina ny tenin'Andriamanitra. Ary mitononona koa le hoe mifananatra. Zany tokoa natao hoe Kristiana mankatò mifanahy masina, tonona hoe matotra, dia mahay mifananatra. Ary tezaina mihitsy ara mba hahay hifanakina amin'ny zavatra tsara. Le fitentsika azy hoe critique constructive fa tsy critique destructive. Tsy hanapotika fa tena hifananatra ary hifanoro amin'ny lalana rehetra izay ale. Zany tokoa natao hoe Kristiana matotra, mitory ny fahatsarana, mitory ny fahalalana ary mifananatra. Amafisy ny bokin'ny Joba zany izay mivakina teo. Tsy hanao teny tsy marina ny molotro, na dia mafy ara nanjoan'ny Joba, zany no teniny. Ary mbola niteny hoe tsy hanonom-pitaka ny lelako, sanatria raha anaiky ny anareo marina aho, mandra-pialan'ny aiko, dia tsy anaiky ny tenako manan-tsiny aho. Joba tokoa natao hoe olona matotra, na rava fananana, na tsy hita ny fianakaviana fa maty daholy, tsy anaiky ny tenako tsy marina. Nareo milaza ho tsy marina, fa izaho dia marina, nanaraka ny fahamarinana mandrakarivo. Joba matotra, hitondra antsika amin'ny hoe Kristiana matotra. Ary porofon'izany nataon'i Jesosy tamin'ireo mpianany. Jesosy nge ny tena matotra e, no sasany ny tongo ny mpianany, dia niteny izy hoe raha toy izao ny ataoko aminareo, nareo koa tokony aninony hifanasa tongotra. Jaona 7:4-7. Izay tokoa le hoe fiainana ny fahatsarana sy fifananarana, zany natao hoe matotra. Matotra Jesosy ka tiano matotra koa ny mpianatra rehetra. Fampiarana azy ary havana Kristiana matotra. Natao hoe Kristiana matotra dia mitodika amin'ny lafitsaram-piainana, mitodika amin'ny lafitsaram-piainana, izany hoe manao zavatra miabo foana, miaina tsara ny soratra masina, izay le hoe mahalala, ary mifananatra araka ny soratra masina. Tena mifananatra izay nge mahatonga antsika le hoe raha ho any an-danitra dia mifaninona, mifananatra, mifampivavaka. Zany tokoa mba ahafahantsika mandroso. Miantso anao ara-ny Tompo amin'ny fifampizara-pahatsarana. Tazominao irery ve sa mba vonona koa ianao ny anaparitaka ny fahatsarana. Tsika fiangonana tsara, mila mizara ny hatsarana koa, fa matetika ilay hatsarantsika tazomintsika rery, fa zay zavatra hafa no zaraintsika amin'ny hafa. Zay raha ny tapany voalohany, Kristiana mankatò mifanahy masina, Kristiana matotra. Fa ny Kristiana mankatò mifanahy masina koa ry havana dia Kristiana mitondra fanatitra. Zany hoe tsy mitondra tanam-pono fa mitondra fanatitra. Inona ilay fanatitra? Ny boky eto milaza ny 9:20-20, ny voandalana tokony hoentinao anatrehan'Andriamanitra fanatitra dia jentilisa no hamasiny ny fanahy masina. Matetika mantsy rehefa miteny hoe inona raha zao no fanatitra hoentinao, vola, ondry, voromailala, fa eto olona no atao fanatitra. Ny tenin'Andriamanitra amin'izany eo amin'ny 9:20, mba ho raisina mifakasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa no hamasiny ny fanahy masina. Olona tsy pino lasa pino no fanatitra asain'ny tompo atolotra azy ka mitafy tanteraka ny fanahy masina, zany hoe manana ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zay no manamafy ao amin'ny Luka 2:20-7 mandingana any amin'ny 2:20. Ny atao hoe manaiky na mandahy an'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona dia ekena na lavina kosa eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Raha manaiky eo anatrehan'ny olona ianao, ekena eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra, fa raha mandahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Ianao angely tena fanatitra ka hitondra ny hafa koa atao fanatitra, hitafy ny fahamasinana. Manaporofo izany mbola teny apôstôly Paoly ihany, Romanina 2:20 alolokelin'ity perikopy ity ny 1:1. Milaza amintsika hoe atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Izany natao hoe ianao fanatitra, mitondra fanatitra. Koa natao hoe Kristiana
mankatò ny fanahy masina dia kristiana mitondra fanatitra ka isan'andro ny fandroran-tena-panatitra ao ary atao drafitrasa manokana izany mba hiparihahany filazantsara amin'ny olombelona rehetra sy ny olombelona manontolo. Te anontany ianao ary amin'ny tompo, firy zay fanatitra nataonao? Raha ohatra mantsy ianao ka mikaonty dia hoe ohatrinona zay nomenao an'ny tompo, dia mety tsy voakautinao fa androany rakitra mety ho 10 000 ariary, rapitso mety ho 5 000 ariary. Fa firy zay nentinao teo amin'ny tompo? Tena mety voisanao ve? Ireo tsy pino, lasa pino eo anatre an'Andriamanitra. Zany ny antsoanao koa androany. Zay zany atao kristiana mitondra fanatitra, kristiana mankatò ny fanahy masina. Ny fahatelo ary, ny kristiana mankatò ny fanahy masina dia atao hoe kristiana manam-boninahitra. Efa nijerentsika voalohany hoe kristiana matotra, faharoa kristiana mitondra fanatitra, ny fahatelo kristiana manam-boninahitra. Ary eo ilay fantononantsika hatramin'ny voalohany hoe ny voninahitra tonontsika n'Andriamanitra irery ihany fa anomezany atsika. Inona natao hoe kristiana manam-boninahitra? Dia mitory tsy eo amin'izay efa niantsoana any Kristy. Ny Romanina 5:20-20 no tarafana izany. Ka dia nataoko voninahitro nitory filazantsara toy izao tsy eo amin'izay efa niantsoana any Kristy anefa fandrao hanovina eo ambonin'izay efa naorony sasany ao, faraka amin'ny voasoratra hoe izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra. Mahavariny izany tenin'Andriamanitra izany fa raha jerena ankapobeny tsy mahavita mitory filazantsara tsika, mandeha reny sampany reny any amin'ny efa misy filazantsara ihany. Andaontsika ny tafika masina e, aiza ihany mandeha atsy amin'ny Fjkm na atsy amin'ny Fiangonanatsy. Tsy tafika masina izany. Koa ny fanazavana izany, ny apôstôly Paoly raha tany Jerosalema nakany tonga hatrany amin'ilay Ikriona izay tanàna tonoana eto Serbia amin'izao fotoana izao. Izany hoe mbola mandeha hatramin'ny 10 kilometatra vao tonga any amin'izany tany nitoriany apôstôly Paoly ny filazantsara izany. Mario tsara io anarana io ry havana malala, anarana izay nitoriany ny apôstôly Paoly Ilirikiona Serbia amin'izao fotoana izao. Ny voninahitry ny kristianina tokoa dia fanaovana programa tahaka ny Paoly, fitoriana amin'ireo mbola tsy nandre ny filazantsara. Ary sika na eto amin'ity tanàna antsika ity ary misy angatra amin'izay ny namony sofiny dia asain'i Jesosy hitorianao ny filazantsara. Indraindray ny eo akaikinao ao amin'ny birao ao any am-piasana any no mbola tsy nandray ny filazantsara. Ary ny manamafy an'io dia ilay Luka 12:20 ny tena tanjona dia tsy hiteny ratsy ny fanahy masina. Manao dimenoatra zany ny olona rehefa miteny ratsy ny fanahy masina ary tsy mahazo famelan-keloko. Tezaina ny olona zany tsy hiemitra ka anamavo ny tompo amin'ny alalan'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Ary dia anaporofona izany. Izany angeny mahatonga antsika manao asa fampaherezany. Tsika samitsika aloha sao miemotra. Dia izany dikan'ireo teny maro mandehana mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay misy atao batisa ny vonjena. Raiso ny fanahy masina. Ireo teny famezam-pahefana amin'ny asa-pifoazana rehetra. Reny dia anisan'ireo teny manam-pirofo an'izao hoe kristiana manam-boninahitra. Manao izay hiparihan'ny filazantsara ka anatona an' Jesosy ny olona mbola tsy mahalala, indrindra koa ireo olona mbola misalasala sy ireo olona manao fiemorana eo anatrehan'Andriamanitra. Ao na ny fampiaran'izany, kristiana manam-boninahitra ianao, ny voninahitra efa omeny tompo, tsy hamalifaly olona ny antsoina antsika, fa ny fahaizana mitana ny voninahitra omeny dia manao programa pitoriana amin'izay mbola tsy nandre. Izay nge mahatonga antsika ry havana malala manana programa pitoriana filazantsara any alavitra any. Inona tokoa moa no andehanana any raha tsy mbola betsaka ireo olona tsy mahalala ny filazantsara. Ary dia mila mitory izany eo amin'ny fiangonana itsika any Ambato, ny eo tanàna Ambato betsaka rehefa nandray ny tompo, fa manodidina
mbola betsaka ny tantsy nandrain'ny tompo ambato tak izany koa ny ataontsika ny solara fiangonana izay nomeny tompo antsika ho ahorintsika mbola betsaka ny tsy mahalala na dia efa ela raha ny tafiditra tany ny filazantsara rehefa niditra tany anaty ala tany izahay any amin'ilay hoe atsiry faly tena mbola be dia be tsy mahalala nininina akory na fianarana raha be dia be ny tsy hitan'ireo olona ireo mila izarana amin'ny filazantsara mila anao io ianao mijery ahy io ilain'i Jesosy ianao raha vao vita eto ny fihibohana manaova programa hitory any amin'izay mbola tsy nahare filazantsara araka ilay voalaza ao amin'ny Isaia 2:20 teo 9:10 izay tsy nilazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra. Inona raha ny antso antsika amin'izany? Manovontsika eto amin'ny fiangonana. Manovo zao ianao mandray filazantsara eto io. Ianao zany manovo fa zao zarao rehefa avy eo fa manjary membotsina ianao ao aminao filazantsara nefa ianao mibotsina fotsiny nipoaka ny hafaranao manjary mihiboka amin'ny filazantsara ao anatintsika ao fa tsy miparitaka mila anao Jesosy mankatò ny fanahy masina dia manam-boninahitra mitory any amin'izay mbola tsy nahare an'i Kristy. Mety misy an'izany eto Antananarivo, mety hita izany manerana Madagasikara, maninona moa raha hatrany ivelany. Raha fitina zany ry havana malala, ny Kristiana mankatò ny fanahy masina, Kristiana matotra tsara, mahalala tsara soatra masina mifananatra. Ny Kristiana mankatò ny fanahy masina faharoa mitondra fanatitra ka tsy pino lasa pino no ataonao ho an'Andriamanitra amin'izany ary votosina ny fanahy masina. Ary ny Kristiana mankatò ny fanahy masina fahatelo, Kristiana manam-boninahitra. Ka ny hoe manam-boninahitra dia mitory amin'izay mbola tsy nahare an'i Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, izany raha sitrapon'Andriamanitra ho antsika fa antsika miara-miaina ampanao salamo manao hoe sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina teny vavolombelony ka mitandrina azy amin'ny fony rehetra. Amen.